ho antsika Toamasina indray izao. Seminaire lehibe ho an'ny tanora, seminaire ahafantarana amin'ny safidy izay ho avinao mandrakizay. Iarahana ampitandrina andriamanana asina lovany aina, filohan'ny STK MTM nasionaly. 17 Mey amin'ny ora sasany ariva ao amin'ny CRJST Toamasina. Loha hevitra, ny safidy lehibe eo amin'ny fiainana ho entan'ny ny SERAFIMA. Tongava maro, fa ny lalan'ny tompo dia efatarina ao anatin'ny fahatakarana ny tenin'ny marina. Azadinoana ary seminaire ho an'ny tanora ny 17 Mey amin'ny ora sasany ariva ao amin'ny CRJST Toamasina. Mpiara-miasa, radio fahazavana, radio Sisel. Panoana Service and Training Center Tamatavy. HRTDco, Mapelipeboly, Nano Concept. Ampitono aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tena mpifaliana ny fahatongavana eto a Toamasina, hiaraka amin'ny tanora rehetra eto Toamasina. Fa misy inona moa? Misy fionana izay anasana ny tanora rehetra eto Toamasina. Ny sabotsy mo avy izao fa 17 ny volana Mey ao amin'ny CJST na CRJS taloha amin'ny Rosasany. Inona amin'ny anasana ny tanora? Fotoana lehibe satria isy fiderana iarahana amin'ny SERAFIMA. Ary misy ihany koa fampianarana izay iresantsika ny safidy lehibe amin'ny fiainana, safidy lehibe amin'ny fiainana. Fa maninona mila resahana izany? Ny antony be dehibe ny safidy azo ny tanora atao, fa be da be tsy mieritreritra ny vokatry ny safidiny. Nefa tompony andaikitry ny safidiny ny olona tsy saray avy. Ka ahafahanao mahalala ny tokony ataonao amin'ny fivahiniananao eto an-tany dia asaina ny tanora. Tena itsika no hanomana no avy ny fiainantsika tsy saray avy no avy amin'ny fialambolin'ny misy atsika, andrindra no avy eto amin'ny firenena izay misy atsika. Tompony andraikitra amin'izany isika. Ka andao hiara iresaka, andao hiara hianatra, andao hiara entany. Iarahana zany eo ny SERAFIMA, fa eo ny tenanay izay flou national ny sampana tanora kristianina Publi MTM. Dia ny mpitandrandriamanana asina lovany aina, ny tenanay izay hiaraka aminareo hifampizara ny fahamarinana ho tonga fiainana. Ka dia tao ny tanora namanao rehetra ao amin'ny CJST amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny Rosasany. Tsy diso ny fotoana iarahantsika rehetra. Dia tena faly hitanareo, faly hahita ny asan'Andriamanitra izay hitahaka antsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo mba hahafahantsika tena manana fiainana be dehibe izay voavoomany ho antsika. Dia ho tahin'ny Tompo ary dia misaotra sahady ny amin'ny fahatongavana ho an'izay rehetra mahita sy mandre izao fanetanana izao. Ho antsika Toamasina indray izao. Seminaire lehibe ho an'ny tanora, seminaire ahafantarana amin'ny safidy izay ho avinao mandrakizay. Iarahana ampitandrina andriamanana asina lovany aina, filohan'ny STK MTM nasionaly. 17 Mey amin'ny ora sasany ariva ao amin'ny CRJST Toamasina. Loha hevitra, ny safidy lehibe eo amin'ny fiainana ho entan'ny ny SERAFIMA. Tongava maro, fa ny lalan'ny tompo dia efatarina ao anatin'ny fahatakarana ny tenin'ny marina. Azadinoana ary seminaire ho an'ny tanora ny 17 Mey amin'ny ora sasany ariva ao amin'ny CRJST Toamasina. Mpiara-miasa, radio fahazavana, radio Sisel. Panoana Service and Training Center Tamatavy. HRTDco, Mapelipeboly, Nano Concept.